Ny 5, 4 ary 7 martsa ho avy izao no hanomboka ny fanentanana mikasika ny fampihavana pirenena eny anivon'ny olona 10 ahitana ny solotenan'ny FFKM, filohampanjakana 5 ary ny avy amin'ny komity teknika no irotsaka tsehatra ary hanao fanentanana isaky ny faritra. Fanentanana izay mifotra amin'ny foto-kevitra 4F dia ny fekekeloka, fibebahana, fahamarinana ary fihavanana izay voizin'ny FFKM. Fitarihana sy ny fanentanana andreo vahoaka avy amin'ny sokajy samihafa any anivon'ny faritra 2020 izay misy eto Madagasikara. Izay zany no anjarantsika izay tonga eto mba ho resy lavitra isika amin'ilay antsoina hoe 4F dia ilay fiekekeloka, ny fibebahana, ny fahamarinana ary ny fihavanana. Fahatanterahana efatra ireo na 4F ireo dia tena fahatanterahana ny fampihavanana farafahakely izay tokony ho tanterahana. Ka izany no antony namorina antsika solotena samihafa izay atokisana ary irahana ho eny anivon'ireo faritra 2020 eto amin'ny firenena ireo. Mahay loatra manimba zavatra fa eo an-dalana ary izay moadinika ny natombo. Raha olona mifampidinika tsy mbola misy fanapahan-kevitra, olona mifampidinika dikan'izay mbola tsy nahatonga amin'ny tena tanjona tadiavintsika izy. Io ataoko no hevitra anankiray tena mba tena hapetraka amin'ity firosoantsika, amin'ny dinika ifanaovantsika, hitondrantsika any amin'ny fampihavanana. Izay moa ny FFKM, tsy hoe fampihavanana fa dinika, ary natao aloha ny nanoloana azy, fifampidiniantsika samy malagasy, isika ny marary. Isika ny mahita ny marary atika, isika ny mahita ny alaolana amin'izay mahazo isika mianakavy. Andray ihany koa ny hevitra avy amin'ny faritra 2020 momba ny fampihavana pirenena ny solotenan'ny FFKM, ny filohampanjakana 5 ary ny avy amin'ny komity teknika idina ny faritra. Atambatra avokoa avy eo ny hevitra rehetra avy amin'ny faritra 2020 ary entina amin'ny fivoriana nasionaly momba ny fampihavana pirenena izay kasain'ny FFKM ho toto-saina ny 4 sy 7 sy 9 martsa ho avy izao.